Fa nisy odigasy tratra nentina avy any Atsimonosy nikasana amonoana tompon'andraikitra iray eto amin'ny firenena mandeha amin'izao fotoana izao ny famotorana sy ny fanadihadiana araka ny vaovao tanteriny Manosoloha Fidisoa Andriamaservelo ary ny Aina Rakotominjanahary. Misy olona antsoina hoe Mikiay eto Madagasikara any Atsimonosy 10 kilometatra miala ny Toliara no misy azy ireo izay tsy voakilasy ao anatin'ny foko 12. Mahaliana ny mpikaroka ny fiainam-piainan'ireto olona ireto. Misy ny milaza fa olona mbola tsy mitafy izy ireo, misy koa anefa ny mahita fa efa mifanaraka amin'ny toetrandro. Na izany aza, mampiavaka azy ny fikirakirana ny fampiasana odigasy eo amin'ny sehatra maro. Ireto odigasy tratra ireto dia olona avy amin'ity foko Mikiay ity no mitondra azy, ary raha ny fomba amam-panaony sy ny karazany dia heverina fa mahery tokoa ireto odigasy ireto. Raha ny fanadihadiana sy famotorana natao dia saika amonoana tompon'andraiki-panjakana ambony iray eto amin'ny firenena ireo zavatra ireo. Ho hita eo ny toy ny famotorana, efa misy rahateo ny olona voasambotra tany amin'ny tranom-pikambana iray ao amin'ny governemanta.